Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola akafalinina indray no anorana anao ary ny fandarana mety tetry ny andro amin'ity takariva ity eto amin'ny televiziona malagasy. Ao anatin'izay ary dia saika ho maina amin'ny ankapobeny ao anatin'izay telo andro izay ny faritra maro manderana ny nosy ankoatra ny aty amin'iny manodidina ny faritra avaratra andrefa ny nosy iny zany aloha no misy tandrifin-drahona mety arakotroka. Hojerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay ho andrafitsy maraina zao dia somary misy zavotany kely ny voamaraina aty amin'ny ilany andrefany voatany aty dia mandraondraona aty amin'ny atitany faritra Menabe torak'izany ihany koa aty amin'ny alalan'ny Jorofo sy Antala aty ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika no ibahan-toerana. Ny tolakandro kosa ho an'izay toetry ny andro izay ihany dia misy tandrifin-drahona mety arakotroka arak'izany aty amin'ny avatra Diana tapany avatra Sava iny mahazo ny morontsiraky manamorona ny morontsiraky ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny aty amin'ny atitany faritra Melaky somary mandraondraona aty amin'ny atitany faritra Menabe aty mety isy tandrifin-drahona kely aty amin'ny atitany torak'izany ihany koa faritra Melaky ny ankoatr'izay dia fandibony rahona sy ny masoandro raha toka somary mandraondraona hatrany aloha aty amin'ny analan'ny Jorofo sy ny Antala aty arahanorana kely zany amin'ny maro antsetra. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitsoary dia mafampana ny andro saika manderana ny nosy manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Voatany. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia raika amin'ny 30 no mihoatra raha toka 20 ka hatramin'ny 4 ny morontsiraka andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius aty amin'ny faritra Androino ahitana izay mahatratra amin'ny 30 koa aty amin'ny atan'ny faritra Atsimandrefana aty torak'izany koa Betsiboka sy ny faritra Sofia. Toy ny toetry ny andro ihany ary ho an'ny talata kosa indray dia misy tandrifin-drahona mety arakotroka kely ny tolakandro zany hoe ny takariva aty amin'ny Bongolava ny ilana atsinanan'ny faritra Melaky mahazo ny andro vazo iny ary aty amin'ny ilana atsinanan'ny faritra Menabe misy tandrifin-drahona mety arakotroka hatrany aty amin'ny atitan'ny faritra Sofia aty sy ny Diana aty manorana malefaka moa aty amin'ny morontsiraky ny analan'ny Jorofo mahazo ny Antala sy ny farany avaratry ny faritra atsinanana aty ny ankoatr'izay kosa dia saika ny masoandro mibalika hatrany aloha no mbola ibahan-toerana. Ny maripana voavinavina ho an'ny talata dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny ambony indrindra dia amin'ny faritra Voatany 30 ny mihoatra hatrany aloha ny morontsiraka atsinanana raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia aty atsimo hatrany aty amin'ny faritra Andohy mahatratra 30 degré Celsius. Ambarana ny toetry ny andro ary ho an'ny alarobia dia efa somary mitatra kely aty amin'ny ilany andrefany Voatany ny orana tandrifin-drahona izay mety arahankotroka torak'izany koa aty amin'ny faritra Sofia sy Boeny ny Betsiboka ary aty amin'ny manodidina ny ilany andrefan'ny Itasy Bongolava sy Vakinakaratra aty. Ny takariva kosa sy ny alina dia misy tandrifin-drahona ny morontsiraka andrefan'ny avoany andrefan'ny nosy ny ankoatr'izay dia ifandibony rahona sy ny masoandro. Ny maripana kosa ho an'ny alarobia dia mbola mitoetra ho 17 ka hatramin'ny 20 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny Voatany 30 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra kosa dia 30 degré Celsius any Androhy hatrany no ahitana izay. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany anaraka ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro torak'izany ihany koa ny YouTube Météo Madagascar ary ny application mobile Météo Madagascar officiel ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.com amanaraka indray ary veloma tompoko.